tafiaraka indray isika anatin'ity fandarana ity faly hatrany izay mitsidika ny tokantranonao isakariva tahaka izao anolorana zavabaovao hatrany sy fampahirezana ara-panahy. Raha niresaka itsika maly momba ny akora izay mety ho hitanao anatin'ny voaloboka dia androany indray isika dia hiresaka hoe inona avy ireo sakafo mety ho azonao karakaraina indray amin'ny alalan'ny voaloboka. Raha nahazatra anao hatramin'izay dia mety hoe ny mofomamy sy ny confiture no afaka karakaraina amin'ny voaloboka, mety hoe ireo ihany, fa androany dia andeha hampifantarina anao fa afaka mahandro gana omena tsiro amin'ny voaloboka ianao. Ireto avy ary ny zavatra ilaina raha hikarakara an'izay sakafo izay: nofona gana efa masaka 400 grama, voaloboka 300 grama, ary mila tantely iray sotro ianao, ary romarin tahony anankiray miaraka amin'ny raviny, dia mila ranom-boaloboka iray vera ianao, dia anan-drano iray tanana, dia sira sy poivre. Ahoana kosa ary ny fikarakarana izay zavatra rehetra izay raha tia tsiro ny sakafo? Voalohany indrindra dia maka ilay voaloboka 300 grama ianao, dia esorina tsirairay ny voan'izy rehetrarehetra ireo, dia rehefa voala tsirairay ny voany dia atsoboka ao anaty rano mangatsiaka na kobanina, dia avy eo apetraka. Vita kosa izay dia afanainao ny lapoaly, dia rehefa mafana ny lapoaly dia arotsaka ao ilay voaloboka efa niala teo ny voany, dia arotsaka ao ny sira sy ny poivre, dia mandritra ny 10 minitra eo ny anaovanao an'izay, dia rehefa tapitra ny 10 minitra dia arotsaka ao ny tantely, dia ajanonao eo amin'ny 10 minitra eo amin'ny afo. Rehefa narehatra tsara izay fangaro rehetra izay dia arotsaka, alaina ilay gana efa masamasaka teo dia atsofoka miaraka amin'ilay fangaro dia andrahoina eo amin'ny 3 minitra eo, dia rehefa vita ny 3 minitra dia arotsaka ilay ranom-boaloboka iray vera sy ilay romarin izay mety aminao, dia tenehina kely avela vetivety kely eo, dia rehefa vita izay dia afaka esorinao ilay izy, dia rehefa hihinana azy amin'izay ianao dia afaka haingonao amin'ny alalan'ny anan-drano. Izay sy toy izay azy ny fikarakarana an'iny sakafo iny, fa manasanao anandrana dia ho hitanao ny tsirony. Fa andeha isika hifantoka bebe kokoa amin'ny fampahirezana ara-panahy izay hoentin'ny pasteur Mamirakoto Arjaona amin'ity takariva ity, izay mitondra ny lohateny hoe manolotra ny fiainany manontolo. Fa mialohan'izay nefa dia andeha hanaraka ny hiran'ny groupe lalao fanoloran-tena. Qui
ry ava-malala ankasitrahako indrindra ianao manaraka indray zao fandarana zao. Za koa dia tena faly tafaraka aminao eto. Fantatro fa Andriamanitra nandamina ny programam-piainantsika mba ho tafaraka eto sady fanarianao rahateo zany dia isorantsika Andriamanitra noho izany. Andriamanitra rainay eny an-danitra, isoranay ianao ny fandaminanao ny programam-piainanay. Isoranay ianao ihany koa ireo fanambarana sy taridalana avy amin'ny soratra masina izay omenao anay, ary maniry zahay amin'ity androany ity, maniry zahay mba handre ny feonao hiteny aminay indray, hamelombelona ny fonay ary hanoro anay ny lalana tena mba hahafahanay mitoetra eo aminao ary ianao kosa hitoetra ty anatinay. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, misy fanambarana anankiray indray izay iveriko fa tena goavana indrindra ary hodiniantsika lalindalina kokoa androany, izay voasoratra ao amin'ny ohabolana 7:20 dia ny 9:20. Ohabolana 7:20 dia ny 9:20. Zao ny fivaky ny teny: anaka, atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Atolory ahy ny fonao. Amin'ny fomba ahoana? Ary inona ny antony mahatonga an'Andriamanitra mangataka an'izany? Ahoana ny ahafahako manolotra ny foko ho an'Andriamanitra? Mety efa imbetsaka ianao na hainao an'io andala teny io, ary angamba aza mety efa hoainao tsy anjery mihitsy izy io, fa angamba koa mety mbola tsy nandramanao mihitsy teo amin'ny fiainana maha-kristianina anao, zany hoe manolotra ny fonao ho an'Andriamanitra. Ny fo moa zany eo amin'ny soratra masina, ny fo dia maneho ny amin'ny hoe ny fanariana, ny sitrapo, ny tena ray manontolo mihitsy. Ka raha miteny Andriamanitra hoe anaka, atolory ahy ny fonao, ny hevitra zany dia zao: tokony hanolo tena feno ho ahy ianao ry zanako, manolo tena feno, manolo tena tanteraka. Zao ny voasoratra amin'ny Romanina 12:20 ka ny 1:1. Romanina 12:20 ny 1:1.
koa amin'izany mangataka aminareo aro rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Ry havana malala, fanompom-panahy mety, fanompom-panahy tokony hataontsika izany. Izany ny fanambaran'ny soratra masina. Raha miteny izy hoe tokony hanolotra ny tenantsika ho azy isika, ho an'Andriamanitra, hatolotra ho fanatitra velona, dia mety indrindra ny anaovana an'izany. Raha ohatra ka marary ary fantatro fa Andriamanitra irery no ilay tokana afaka hanasitrana, dia zavatra tena mety ataoko ny manantona an'Andriamanitra manao ny fomba ahafahany manasitrana. Raha ohatra ka very ny ala amin'ny lalana izay tena tokony izorako, ny ala amin'ny lalana tena izy, dia veriko fa zava-dehibe tokony ataoko indrindra ny hanolotra ny tenako an'Andriamanitra mba hitarihany eo amin'ilay lalana tena izy, ilay lalana izay tena tokony izorako, lalana izay efa nosoritany mba izorako eo amin'ny fiainako. Ry havana malala, ny manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra dia zavatra izay tena mety indrindra azontsika atao. Tena mety, fanompom-panahy mety indrindra ny anaovantsika an'izany. Rehefa ampitahaiko amin'Andriamanitra ny tenako, ka resy lahatra fa tena mahantra, mpanota mahantra raha mitaha amin'ny famasinan'Andriamanitra. Resy lahatra fa tena fohy ny fisainako, tsisy zavatra takatry ny saiko, tena fohy raha miohatra amin'ny fahendren'Andriamanitra. Raha tena resy lahatra fa tena tsisy mpanampy, tsisy ninina azoko ianteherana raha miohatra amin'ny asarotry ny zavatra hatrehako, tanjaky ny fahavalo, ary Andriamanitra irery ilay manana ny hery rehetra no afaka hanampy ahy, amin'izay fotoan'izay dia ho tsapako fa zavatra fanompona mety ho ahy ny hanolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Ary izao amin'ny alalan'ny fanolorako tena tanteraka ho an'Andriamanitra, rehefa tena manolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra, dia ilay herin'Andriamanitra, ilay heriny tsy toa, ilay heriny mahay ny zavatra rehetra, dia lasa ho ahy, miasa ho ahy izany herin'Andriamanitra izany. Ilay fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ambony tsy takatry ny saiko, dia indro fa fitiavana izay izany migioka ny hatsarany izany, ny halaliny izany, ny hamaminy izany fitiavan'Andriamanitra izany. Izany ry havana no tombontsoa raisitsika avy amin'ny hoe manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Fanatitra velona, izany hoe ny fiainako mihitsy, zaho mbola velona izao no atolotro tanteraka ho an'Andriamanitra. Ny fiainako rehetra, ny maha izao aho, ny momba sy izay ananako rehetra no atolotro ho an'Andriamanitra. Ry havana malala, ny manolo-tena ho an'Andriamanitra dia midika fa miditra eo amin'ilay fiainana izay Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana azy, Andriamanitra mihitsy no mitarika, mitantana. Izany ny manolo-tena tanteraka ho an'Andriamanitra. Ary manomboka eto izany efa tsy gaga isika raha ohatra ka miteny Andriamanitra hoe anaka atolory ahy ny fonao, ny foko tokony atolotro ho an'Andriamanitra. Indraindray misy mihevitra ihany hoe raha ohatra moa izany ka atolotra manontolo an'Andriamanitra, ohatra ny somary mahatiantoka ihany amin'izany, ohatra ny be loatra raha ohatra ka manontolo ny atolotra ho an'Andriamanitra. Fa izao manolotra ho an'Andriamanitra ny zavatra maro eo amin'ny fiainako, fa
mba misy ihany ko anefa ngamba tsy de hosarotiny am'zany Andriamanitra mba misy ihany ko zavatra mba mbola tazomiko hoe mba zay veriko fa tokony anaovana azy ry ava-malala rehefa tsy an'Andriamanitra manontolo ny olona anankiray de tsy anazy rehefa tsy natolotro manontolo an'Andriamanitra ny tenako dia tsy azy rehefa tsy azy manontolo de tsy azy zany dikan'izay zao ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahaenina Romanina ihany toko fahaenina de vakitsika ny 17 ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadin'ny tsy fahamarinana fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadin'ny fahamarinana ry ava-malala ny momba ny tenantsika ray manontolo aoka tsisy na de ampahany kely aza atolotra ho an'ny ota zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota manjary lasa fiadin'ny tsy fahamarinana fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra atolory ho fiadin'ny fahamarinana ilay Andriamanitra marina ilay Andriamanitra zay tompontsika Andriamanitra marina masina fitiavana de zany no anasanantsika ny mba hanolo-tena ho azy Andriamanitra rery ihany no afaka hitarika ny fiainako ny fiainantsika ho amin'ny tena fahafahana marina ary rehefa tsy feno ilay fahafahana de tsy afaka zany tsy olona afaka ny olona anankiray raha mbola misy ampahany tsy tena afaka tanteraka ny tanimanga rehefa eo atanan'ny mpanefy tanimanga ihany zay vao azon'ilay mpanefy tanimanga tefena fa raha mbola any amin'ny toeran-kafa izy na mbola any an-tsaha any anaty tany any mihitsy dia tsy afaka ny anantena no voatefin'ilay mpanefy tanimanga de ohatran'izany ko tsika ry havana tena tianao ve Andriamanitra anamboatra ny fiainanao amola volanao ho araka ny sitrapony anjaranao no manaiky manolotra tanteraka ny fiainanao hoeo ampelatanany hoeo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra zany no fanambaran'ny soratra masina raha tena tianao ho afaka tanteraka amin'ny fahotana io mantsy ny tena olana goavana maro ny olona zay mihevitra ny tenany fa tsy andevoziny ninona olona afaka olona mba atao hoe manana ihany koa mba fahalalan-tsaina ahafahany mba mifaly atsy mandeha kely ary sy ny sisa reny ny tena mamatotra antsika ry havana tsika mihevitra hoe mba fahalalan-tsaina mba aza de terisaina loatra fa io mihitsy ny tena manimba ny fahafahako tsy olona afaka satria iny zavatra iny no mamatotra ary eo mihitsy zany tena ilantsika fitandremana zao no voalazan'ny Andriamanitra mpaminany Ezekela toko 4:7 de ny 7:20 vakitsika manomboka amin'ny 4:20 Ezekela toko 4:7 dia ny 4:20 sy ny 7:30 inoko fa efa nandreana izy ty ihany koa ianao na mety efa mahitsenjery azy mihitsy aza zao ny voasoratra ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary soriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga nareo andeha araky ny lalako sy tandrina amin'ny fitsipiko ka hanaraka azy ry ava-malala fo vaovao fanahy vaovao zany no anjaran'ny olona manolo tena tanteraka ho azy na de ampahany kely fotsiny aza mbola tsy vaovao dia tsy vaovao zany tsy vaovao ny anarany
ary tsy afaka ny anova azy ho vaovao Andriamanitra raha tsy manolo tena tanteraka ho azy isika. Manaiky tsy asiana adivarotra rehefa Andriamanitra miteny hoe ity zanako ity zavatra ity tsy tsara aminao io. Manaiky tanteraka. Rehefa Andriamanitra no milaza hoe ity zavatra ity zanako io no tokony ataonao, ataovy le izy. Manaiky tsisy adivarotra. Rehefa malala ny olona izay manana fo vaovao sy fanahy vaovao, zay ny olona nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ary manomboka eo dia Andriamanitra mihitsy no mitarika ny fiainany. Andriamanitra mihitsy no mandamina zay rehetra tokony halehany, zay rehetra tsy tokony halehany, zay rehetra tokony ataony sy zay rehetra tsy tokony ataony. Efa niresantsika teto ny Romanina 9 ny andininy 7 vakitsika indray mandeha. Romanina 9 andininy 7 fa izay tariany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Rehefa malala raha tsy mbola ny fanahin'Andriamanitra no mitarika feno, arak'ilay voalaza mpaminany Ezekela hoe ary ny fanahiko no hitarika anareo. Omeko fo vaovao ianareo, omeko fanahy vaovao ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko. Zay no atonga ny olona anankiray ho tonga eo amin'ny hoe fiainana tarian'Andriamanitra feno. Zay tariany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fanarenao ve ny hoe Kristy mitoetra ao aminao ary ianao mitoetra ao amin'ny Kristy? Zao zany atolory tanteraka ho azy ny fonao, ny fiainanao manolo tena tanteraka ho azy. Ary toy ny efa niresantsika tamin'ny fandarana teo aloha, mitohy. Ahoana moa le hoe mitohy? Fanoloran-tena mitohy. Teo aloha tsika dia niresaka ny amin'ny hoe mandray ny fanahy masina amin'ny fomba mitohy, feno ny fanahy masina amin'ny fomba mitohy. Niresantsika tamin'izay raha tadidinao tsara dia zao: vao mifoha amin'ny maraina ianao dia angatao Andriamanitra ameno anao ny fanahy masina. Ary ho ataony zany satria efa nampanantenany zany izy, mangatà dia omena ianareo. Andriamanitra anome ny fanahy masina ao amin'izay mangataka aminy ary oloha rano miboiboika avy ao anatiny zany fanahy masina zany. Androany indray tsika zany zao iresaka ny amin'ny fanoloran-tena. Vao mifoha ianao amin'ny maraina, atoloro an'Andriamanitra manontolo ny fiainanao, ny mombanao rehetra, zay anananao rehetra avy alao Andriamanitra ny andamina azy. Ianao zany dia manaraka zay zavatra hitarian'Andriamanitra anao, zay zavatra apetraka Andriamanitra eo alohanao, zay zavatra ientson'Andriamanitra anao mba ho atrehana androany. Zany ny atao hoe manolo tena tanteraka ho azy. Miresaka aminy mihitsy zany ianao, androany indray Andriamanitra, androany dia lazao azy tokony ho ataoko, mba ho ataoko. Lazao azy tsy tokony ho ataoko, fa tsy anao an'izany dia hitanao fa hitarika anao Andriamanitra, hanampy anao Andriamanitra. Mbola misy andininy anankiroa reto mba tiako vakiana amintsika. Kolosianina 1 dia ny andininy 2. Kolosianina 1 andininy 2. Raha miresaka ny amin'ny Jesosy izy, Kristy ilay lazainy hoe lamatoa endrik'Andriamanitra, dia zao ny voalaza eo amin'ny andininy 2. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Kristy no nahariana ny zavatra rehetra ary no hariany mba ho azy ny zavatra rehetra. Ianao, za, zay ananako rehetra, zay anananao rehetra, ny zavatra misy rehetra no hariany Kristy zany mba ho azy, mba ho azy. Aza timo zany fa ianao dia no hariany Kristy mba ho azy, mba ho fananany, ho fananany. Andininy anankiray koa Korintianina 2:5 dia vakitsika ny andininy 12. Korintianina 2:5
dia zao ny voalaza eo amin'ny 1:12 ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena ny intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Maty hamonjy ny olona rehetra Kristy. Zaho anatin'izany olona rehetra zany, maty hamonjy ahy izy, maty hamonjy anao izy, satria ny tanjony ny antony nanaovany an'izany dia mba tsy ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao, mba tsy ho velona ho an'ny tenako intsony aho, fa velona ho an'ilay maty namonjy ahy. Programan'Andriamanitra ho anao zany, fandaminan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika dia isika velona ho azy, isika hanolo tena tanteraka ho azy, isika hanompo azy tanteraka. Nomen'Andriamanitra antsika ny fahafahana misafidy. Anjara ny tsirairay avy misafidy, fa ny fanirian'Andriamanitra sy ny fikasany tamin'ny namoronany antsika dia itsika manolo tena tanteraka ho azy. Ary rehefa tena manolo tena tanteraka ho azy dikan'izay zany dia soloko lay fahadalako, soloko lay fahendrena feno tsisy fetrahananany, lay fahalemeko, soloko lay hery mahay ny zavatra rehetra ananany, lay sitrapoko lay tsy matotra dia nosoloko ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy takatry ny saiko. Ravana malala, tsy fahatiantoka ny manolotra ny tenantsika feno azy. Mety hipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha tena manolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ve zany dia dikan'izay tsy ny sitrapoko rehetra mihitsy zany dia tsy maintsy apleferina daholo fa dia tsy maintsy izay sitrapon'Andriamanitra ihany atao. Ravana malala, tsy hoe ampileferinao ny sitraponao raha manolo tena ho azy ianao, fa ampiasainao amin'ilay fomba tsara indrindra ny sitraponao dia ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ka raha manolo tena tanteraka ho azy isika, tsy hoe dia foanana tanteraka mihitsy hoe zany ny sitrapontsika, tsia, fa miala amin'ny fomba fampiasana ny sitrapontsika amin'ny fomba diso isika, zay ny antony anolorantsika tanteraka ny sitrapontsika ho azy, dia izy amin'izay no mandray hatanana ny sitrapontsika. Tsy ahivoko kely hoe ny tena loha FDB an'izao resadresaka ataontsika izao dia hoe ahoana ilay nitenenin Jesosy hoe tomoera amiko ary izaho aminareo. Androany zany ilayntsika ray malala manolo tena tanteraka ho azy. Zany ny fomba endrindrindra hitondrantsika ny fiainantsika. Ary izany no fiainana tsara indrindra ho an'ny olona anankiray raha mbola eto amin'ity tany misy fahavalo, misy mpamitaka, misy fahotana, misy fironany ratsy, misy zavatra tsy tsara, dia ny mametraka tanteraka ny sitrapoko ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hitahinao ny Andriamanitra mba ho isan'ireo izay tena manolo tena tanteraka ho azy ianao. Fampaherintsika ny amin'izany, fampivavaka tsika ny amin'izany. Andao hiary vavaka tsika. Rainay ny an-danitra, sotranao izahay satria ianao dia efa mandray hatanana ny fiainanay. Nisy fotoana izahay tamin'ny lasa varim-bariana, tsy tena nanolo tena tanteraka ao anao, ifonanay ireny Andriamanitra, fa manomboka izao kosa raiso anao manontolo ny fiainanay, ampiasao amin'ny fanomponanao izahay. Aoka i Kristy no hitoetra ty anatinay, ary izay kosa hitoetra eo aminy. Atolotra ianao Andriamanitra ny momba anay rehetra sy izay anananay rehetra, ary angatahana ianao mba handray an-tanana an'izany dia ampiasa anay araka ilay tena sitraponao efa nanomananao ny fiainana tsirairay avy. Vavaka ao anao manokana ho an'ny mpiaino izay manaraka an'izao fandaran'izao, hitahy azy amin'ny fomba manokana nenao, hitahy anay rehetra nenao,
mba ho tena manolo tena feno tanteraka ny fiainanay eo ambanin'ny tana mahery zay. Tononiko sangatahako amin'ny anarany Kristy mivavaka. Amen.